Amkafalina tranoray tompoko lasy tompoko vavy no hitsidina tokantranonao amin'izao alina izao ato anatin'ny fandarana mahery tolotra tsika ary sy ny araba ary asaina mpanajanytsika rehetra mpity fanatanjahantena anaraka izany hatramin'ny farany baolina kitra taranja baolina lavalava ny tena naoraka tamin'ity farany herinandro ity horesahantsika misimisy ireo amin'izao fandarana amin'izao voalohany ty volana febroary ity izao taranja baolina lavalava ary no entintsika manokatra ny fotoana amin'ity ariva ity fedina ny tompontakaka ny ligina Lamanga lalao manasa-dalana voalohany notanterahana teny amin'ny kianja Makiandotapenaka tafita amin'ny lalao famaranana ny FTM Manjakaray rehefa nandresy ny ekipa ny commune Antananarivo renivohitra tamin'ny isa mazava 8-20. Noresen'ny FTM Manjakaray tamin'ny isa mazava tsy nisy fitaintainana tamin'ny isa 8-20 ny ekipan'ny commune Antananarivo renivohitra nandritra ny lalao manasa-dalana fedina ny tompontakaka ny ligina Lamanga taona 2024 teny Andotapenaka io tolakandro io. Teo amin'ny fizara-potoana voalohany dia mbola sarotra ny hamatatra izay hivoaka mpandresy satria dia niady tanteraka ny lalaoan'ny rotota ny fantanjatsara ihany koa teo amin'ny lafiny ara-teknika sy teo amin'ny tanjaka nitarika tamin'ny isa 13 ny FTM teo amin'izay fidirana voalohany izay. Teo amin'ny fidirana faharoa dia nanindry mafy ny RC vao nanomboka ny lalao ka nanao fahadisoana endomosesy ny FTM na tsara hors-jeu roa ny IRC ka zareo indray no nitarika tamin'ny isa 9-20. Hatrany minitra 5 dia mbola nitarika tamin'ny elanelan'isa 3 ny IRC 9-20. Teo amin'ny 10 minitra tsy hiravana no nivadika ny rasa nampiseho ny fahavonony hivoaka mpandresy tanteraka ary Dakar nanafaingana ny lalao tao anaty azakazaka. Vokany tsy araky ny IRC intsony ny azakazaka dia nisesisesy ny EC tonga ny FTM ka nahazony ny tapakila ho any amin'ny famaranana. Nanao izay ho afany ihany ny IRC nandritra ny 5 minitra farany kanefa dia tsy nisy azo natao intsony satria dia efa lasa lavitra ny tombonisa nanana ny FTM Manjakaray.